Batai Samuel, Rasini Sianga.
Tsisy miafina aminao Jesosy ny zavatra rehetra. Taka ny tenao hoe na ny volondohanay aza dia voisanao. Tsisy miafina aminao Jesosy. Androany dia apetraka feno am-pelatananao ny mombanay rehetra. Aoka izay tianao hanaovana ny fiainanay no tanteraka eo amin'ny fiainanay. Aoka tsy ho izay tianay Jesosy. Tena mangataka aminao zay Jesosy, hoento ny fiainanay. Aza vela anaiky hitondra ny fiainanay zay, fa aoka ianao Andriamanitra no guide ny fiainanay isan'andro isan'andro. Halleluja. Ianao ny fiainanay. Tompo, ianao ny fiainanay. Ianao no antony havelomako, tsisy ara-tsisy anao. Tompo, ianao no fiainako, vera ora lavitra anao. Ianao no antony havelomako, tsisy ara-tsisy anao.
fantatrao Jesosy izay masoa ampelantananao ny haiko ampelantananao zay momba rehetra fantatrao Jesosy ny fiainako ampelantananao ny haiko ampelantananao zay momba rehetra fantatrao Jesosy izay masoa min Jesosy fantatrao Jesosy ny momba rehetra fantatrao Jesosy izay masoa misaotra anao Halleluja. Halleluja. Androany dia fotoana natokantsika hiankofana anatrehan'i Jesosy. Raha mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia tsy ahita mihitsy olona nihira dia nankasitran'Andriamanitra ny fiankofana. Fa olona nanana fo ho an'i Jesosy no nankasitrahany fiankofana. Andriamanitra tsy mitady olona mahay zavatra. Fa Andriamanitra mitady olona afaka mino azy sady matoky azy hoe mahavita ny zava-rehetra eo amin'ny fiainany. Jesosy. Ao koa fotoana anankiray ity ahafahantsika manaiky mihoatra an'Andriamanitra. Mialohan'ny hizantsika ny fiankofana dia te hisarika ny fonao hoe Jesosy rehefa mahitanao lavitra dia tsy mijery ny zavatra mifanohatra amin'ny fijoroany voateninao teo aloha. Ohatra anankiray, tao jerentsika ny tantaran'ny Natanaela tamin'ny fotoana nionany tamin'i Jesosy. Tamin'izay fotoana izay dia rehefa nitenen'ny Filipo Natanaela hoe ndao hiaraka aminay fa hitanay le Mesia. Dia ozy izy i Natanaela tamin'izay hoe fa avaizy zany dia avy any Nazareta. Dia ozy izy hoe fa misy zavatra tsara ve avy any Nazareta. Hitanareo ohatrany hoe manambany ny fiavian'i Jesosy. Fa nefa rehefa niona tamin'i Jesosy izy tonga dia faminaniana nataon'i Jesosy. Zany ny tena Israelita. Andriamanitra rehefa mijery anao mety misy zavatra tsy mety teo ndao hifona sy bebaka aingana natrehan'Andriamanitra. Amin'ny filazantsarany Jaona toko 4 dia misy tantara ohatran'izao koa fantatsika tsara le vehivavy Samaritana teo am-patsakana. Fa tsy nitovy ny antony haingany tao an-trano sy ny antony verenany tao an-trano. Ataovy azo antoka koa fa tsy hitovy ny antony nialanao tany sy ny antony mavesatra ao anatin'ny fonao rehefa miala eto ianao. Rehefa niala teo am-patsakana izy avy niona tamin'i Jesosy izy naseho any teo daholo ny zavatra rehetra, niariary teo amin'i Jesosy daholo ny zavatra rehetra ary tena hoe arak'lira teo hoe fantatrao Jesosy ny fiainako. Tsika rehetra fantatrao Jesosy ny fiainako, ny fiainako. Sao zavatra nitranga tamin'izay fotoan'izay. Nanontaniana olona anankifiry zay niaraka taminao, dimy ny ohatran'izao. Tonoiny Jesosy teo mihitsy hoe efa dimy zay ary le fanieninao mbola tsy vadinao akory. Fa androany ianao ozy Jesosy miona amin'ilay fampitony. Rehefa miona amin'ilay fampitony ianao Jesosy Kristy zany tsy manana hevitra niveriny zany ianao. Ataovy azo antoka fa tena miona amin'ny Jesosy ianao. Ataovy azo antoka fa isaky miteny Jesosy dia tsy hoe enoinao fotsiny na hoe miezaka ianao hino ny finoana tsy izahana fa iainana. Alleluia. Avelao hikasika ny fotsika tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra mba hietreto fa na ny lalina farany lalina arany na amin'ny teny frantsay dia teneny hoe ny abime zavatra tsisy foana. Rehefa mandreny tenin'Andriamanitra dia lasa misy zavatra. Ianao tsy abime, ianao tsy foana. Ianao dia fanantenan'Andriamanitra tianao atsangana indray amin'ity fotoanany ity. Azoko antoka fa rehefa mandre tenin'Andriamanitra ianao dia very anatin'ny fonao ilay finoana ilay hoe Jesosy teny iray ihany dia ho sitrana ny fanahiko. Teny iray ihany dia ho tafajoro androany. Teny iray ihany dia hiova ny zavatra rehetra. Tsy maninona Jesosy, avelao hitsoka ny rivotra rehefa tetsoka ny rivotra fa tsy maninona. Fa iny ny anarako ny fifandraisana makany aminao Andriamanitra. Jesosy androany dia iankoko eo natrehanao tsy amin'ny hira, tsy amin'ny firana, tsy amin'ny tonkira, tsy amin'ny fitendrena, fa amin'ny fo resy lahatra, fa babinao tanteraka. Androany Jesosy mbola manaiky fa resinao. Zavatra mahagaga koa dia zao hoe
tamin'ny voalohany tsy samatsaka amin'ny andro maraina le vehivavy satria tsy tia aratsaka amin'ny vehivavy. Atsika tsara mihitsy fa rehefa vehivavy miara-matsaka sady azo ny rano ny azo ny information. Alleloia. Fa nefa ny tamin'ny fotoana anankiray io tena izy mihitsy nanapa-kevitra hoe amin'ny fotoana tsy isiany olona eo ampatsakany no ankanisako any. Amin'ny dikateny fototra izy dia teneny hoe tamin'ny 12 atoandro. Ohatra tehiteny zany ten'Andriamanitra eo amin'ny faratapony amin'ny orana 12 eo amin'ny faratapon'ilay fiainana misy Jesosy miandry anao apatsakanao. Eo faratampon'ilay tsisy azo atao misy Jesosy efa vonona niteny zavatra ao anao. Ianao mety manankalahatra ohatra le vehivavy, aiza koa nisy an'izany Jiosy fe dia angataka raha ty amiko. Aiza koa nisy an'izany za tsy tia resahana lehilahy zany fa matoa matsaka rery tsy tia resaka amin'ny olona. Amin'ilay fotoana tsy tia resaka amin'ny olona ianao, Jesosy mbola tia resaka aminao. Aza tsahatra mihitsy ny finiavanao sy ny etahitanao, te iray aminao a Jesosy, te ikambana aminao a Jesosy. Ny tena mpiankohaka marina tsy variana amin'ny raharaha. Tahaka ny Maria, rehefa tonga tao an-tranon'izy ireo Jesosy, mety hoe tena important be zany manaja vahiny zany, fa aza-donoina, fa tsy mety ary tsy fanajana raha ohatra ka avelanao ny vahiny fa lasa ianao manao raharaha. Jereo tsara mihitsy ny tenen'i Jesosy tamin'ny Marta hoe ianao ne maro ina sy be rena loatra ianao ka adinao le tena zava-dehibe. Tia amerina antsika rehetra androany. Sao ianao variana amin'ny asa fanompona fa tsy miray amin'ilay tena tompo. Sao ianao variana manao asa ho an'Andriamanitra fa tsy manao asa an'Andriamanitra. Asa an'Andriamanitra miappartenir amin'Andriamanitra. Ny asa ho an'Andriamanitra mety misy zavatra tsy niappartenir an'Andriamanitra fa isesiky ny etaetanao fotsiny hoe tianao zavatra ao an'Andriamanitra. Ny miaraka amin'ny Jesosy tsy hoe ianao tianao zavatra ao anazy, fa ianao kideny ny fanahy masina. Satria ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe izay tarian'ny fanahy masina no zanak'Andriamanitra. Tsara be mihitsy rehefa tsy manana ninona tsika. Raha mahatsiaro teny ianao hoe tsisy ninona aminao, asaiko ianao hitehaka mafy amin'izao fotoana izao. Te afo voninahitr'Andriamanitra. Alleloia. Satria raha mbola nisy teny an-tananao dia mbola mety tsy nitodika tany amin'ny Jesosy ianao. Alleloia. Tombony be ho antsika kristianina rehefa tsisy ninona eo aminao. Satria afaka miteny ianao hoe Jesosy tsy manana afa-tsy ianao. Ary tsy lainga rehefa miteny an'izay ianao satria indraindray tsika rehefa miteny an'izany hoe Jesosy tsy manana afa-tsy ianao nefa mifotsika mbola mizara amin'ilay compte bancaire hoe Jesosy fa an Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy. Fa tsika aloha mila an Jesosy tanteraka. Tsy manina afaka mitsangantsika, afaka mipetraka, afaka mandoalika ianao amin'izay tena hitarian'ny fonao anao, taren'Andriamanitra anao fa androany dia mangataka anao aza vela hisy zavatra hafa mino anao ankoatran'i Jesosy Kristy. Je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dans vertique ça, je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main, saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je
matsara wanilanao matsara anilanao matsara Jesosy eo amin'ny tongotrao le tiako hisy ahy amin'izao fotoana izao ary tsy aly eo mandrakizay Jesosy feo mitoerana feno fahatsarana indrindra tsy eo mitoerana andraisako zavatra makany aminao Andriamanitra feo mitoerana nikeko fa eo tongotrao ny tsara indrindra ho Andriamanitra tsy mila zavatra hafa ankoatranao Andriamanitra eto izay Jesosy tsy vavaka mba hahazahoana zavatra tsy vavaka ho any zavatra mahatery anay izay Andriamanitra fa ny zavatra efa niandrasanao hatramin'izay Andriamanitra natolotra androany dia ny fonay feno fankatoavana raha afaka hiteny fa ianao no ilaiko Jesosy iriko ianao iriko amin'ny fitiavana lalina ianao Kristy tsy te hiala eo aminao Andriamanitra na ny teniko ary tsy tiako afindrany amin'ny zavatra hafa fa ny fiteniko ny fisainako ny eritreritro Andriamanitra ny fiainako momba rehetra mikasika ahy na dia mety eo tsisy afaka raisina raha ty amiko Andriamanitra Jesosy eo fantatro fa ny zavatra foana rehefa eo aminao dia lasa fahafenona ary ny fiainana tsy ananam-panantenana Jesosy rehefa ampelantananao dia maneho ny voninahitra Andriamanitra tsy mila fakotranao tompo fatsika rehetra samy mivavaka amin'izao amafisy ny fanorantenanao any Jesosy androany sa hoe ity ilay ora farany izay ahafahanao amin'ny teny Jesosy ambolanao aho aza vela isy olona hafa andrehanao amin'ny teny hoe any zavatra hafa ianao aza vela isy teny hivoaka ny vavanao anohatra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra fa za Jesosy androany dia ho anao Andriamanitra ho anao ny fisainako ho anao ny fiteniko ho anao ny momba rehetra ny famendroko ny eritreritro ny fanompoko zao manontolo Jesosy ho anao atolotro ny teniko anao Andriamanitra ho fanatra velona ankasitrahanao antsafidy Jesosy tsy hoe noho ny fitariany ny olona fa noho ny fanenao masina izay mampianatra mampiaika ny fanenao masina amin'izao fotoana izao fa ianao ny tompo sy mpamonjy ny fiainako araka ny tenao Jesosy tsy misy mahay manakaiky anao tsy misy mahay manatinao raha tsy efa nitao mifanahandro hainao tonga eto Jesosy tsy nitao amin'ny olona ary tsy anaiko batain'ny olona Andriamanitra anao ny zavatra ampanirahanao fa za Jesosy manaiky fianao ireny ianao no ilaiko ianao no iriny foko ianao no ilaiko tariwa hitanao eny ianao ianao no ilaiko ianao no iriny foko tompo ianao no ilaiko tompo tariwa hitanao ambarao hoe ianao no ilaiko Jesosy ianao no ilaiko ianao no ilaiko ianao no iriny foko iriny foko ianao no ilaiko ianao no ilaiko tariwa hitanao asaika anao amin'izao fotoana izao raha sitrakao aoka tsy satria hoe ainao ilay hira dia miran'izay ianao ianao ny Jesosy no ilaiko zaho toetra tsara ny fonao hoe tena marina ve zay hoe tena mila an' Jesosy ianao
zaho toetra tsara ny fonao sao dia mbola zavatra no ilainao fa tsy Jesosy Kristy. Zaho toetra tsara ny fonao sao dia mbola ny tanany no ilainao fa tsy ny fony. Ny tanany dia midika fahefana fanaovan-javatra, fa ny fony midika tena tenany mihitsy izy mihitsy. Taontsika samy mivavaka amin'izao fotoana izao, ny hira afaka mijanona, zava-rehetra afaka mijanona. Alleluia. Fa raha tsy feno ny etahitanao amin'ny Kristy, izay ny tena zava-dehibe. Aoka tena ny fonao tena resy lahatra Jesosy eo. Tsy satria Andriamanitra misy miteny ery aloha, tsy satria Andriamanitra misy zavatra manery anahy, misy zavatra nidona be teo amin'ny fiainako. Tsy izany Jesosy, fa androany dia mianatra Jesosy hoe zaka Jesosy tsy mahavita ninona raha vao tsisy anao. Ary zaka hoe mahatonga anao ny teny fa raha misaraka aminao zay dia tsy mahay manao na inona Jesosy eo. Ianao ny hetahitako Andriamanitra, ianao ny fiainako, antom-pisiko mandrakizay Jesosy eo. Tsy maninona aleoko moana Andriamanitra, mety tsy afaka misokatra ny vavako hiteny zavatra ho anao, fa nefa foko Andriamanitra tsy manaiky raha tsy tempo anao ny foko isan'andro. Babonao ny foko ary manolotra ny momba rehetra ho anao Andriamanitra. Eny Jesosy, eny Tompo. Tahaka ny kitay tsy mirehitra Andriamanitra rehefa tsisy anao, mety manana ny anarana fa tsy misy ilavana azy. Tahaka an'izany izay kristianina Jesosy, rehefa tonga eo fanatrehanao nefa tsy miaina miaraka ny fanenao masina, tsy manaiky tarihana akory, tsy manaiky hoentina akory. Toa indraindray manana programa mialohan'ny fitarihanao Andriamanitra. Toa indraindray manana fisainana efa voalahatra mialohan'ny fanambaranao Jesosy Kristy. Kanefa Jesosy, zahay dia milaza foana fa mila anao. Kanefa indraindray ny eritreritray heverinay fa ambony noho ny anao. Indraindray ny fitarihanay sy ny fisainanay Andriamanitra heverinay fa ambony noho ianao. Fa androany Jesosy, foananay avokoa izany. Olom-baovao zay Jesosy, ho marina aminay ilay teninao zay milaza hoe raha misy olona ao aminao, dikan'izany hoe ao aminao, tena tafaroboka ao aminao, tafalomano anatinao. Ianao Andriamanitra no ivon'ny fiainanay. Ianao Jesosy no ilainay isan'andro. Tsy mila zavatra hafa tsy Andriamanitra. Jesosy eo, taimboraka daholo ny zavatra ny tany Andriamanitra. Aoka izay rehetra tena ho resy lahatra ny amin'izany, fa tsy misy azo antenaina raha ny zavatra eto an-tany. Fa ianao ilay mandrakizay. Anao ko toetra ao am-ponay Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy. Amin'ny anaranao Tompo. Ianao no ilaiko. Ianao no irin'ny foko eny anao. Lazao hoe tario ahitanao. Tario ahitanao. Aoko tafatoetra aminao mandrakariva izay Jesosy. Ny fiarovana tsara indrindra ho anay dia efa afahany mananantoka hoe eo aminao izahay. Miaraka aminay mandrakariva ianao ary momba anay ianao. Mety sarotra Andriamanitra zavatra mbola atrehany. Jesosy eo, tsy mitsoaka zavatra sarotra izahay Andriamanitra. Fa izay Jesosy manana antoka fa eo foana ianao ho anay tsiraray avy. Ary teny ray any Andriamanitra dia nampitsahatra ny rivotra ny. Alleluia. Teny ray any dia nampitsangana ny maty tamin'izany fotoana izany. Ary voalaza fa ianao dia tsy miova maty Seigneur mandrakizay. Ary ianao dia voalaza fa Andriamanitra mivonahitra makany amin'ny voninahitra. Mihoatra lavitra ny fisehoanao tany aloha Andriamanitra ny afaka fisehoanao androany amin'ny fiainana tsiraray avy. Jesosy tany izay Andriamanitra mba hitoetra eo aminao mandrakariva. Mety sarotra ny zavatra tsy maintsy atrehana Jesosy, fa tsy maninona izany Jesosy. Mety misy zavatra tsy maintsy surpassenay Andriamanitra, izay mihitsy ny filahana mba tsy ho taritiny nofinay intsony Andriamanitra, ka tsy aro hirifiry mihoatra ny amin'ny zavatra mikasika ny nofinay raha oharina amin'ny tsy fahampiny ny fiainam-pananay Andriamanitra. Jesosy eo, aoka izay Jesosy, iankoko natrehanao mandrakariva, ampanaiky ny momba anay, eo anatrehanao ny lalana mankany an-danitrano. No fisedrana tsy maintsy ho lalovako, tsy asakana tsy ho anjany Jesosy. Nasarotra azy, nasarotra aza ny lalana mankany an-danitra, mankany an-danitra. No fisedrana zay tsy maintsy ho lalovako,
sakana tsy hoanjany fizahoanrosofo nina manolo atsakanytanamatatsika androso makany am' jesosy Wanao mandrakizay Jesosy wanao mandrakizay wanao atompo wanao Jesosy nasarotra azy sarotraza nilalana mandany sakana tsy hoany fizandroso fô saoandroso fô saoandroso fô tumpotsientrao fanaraka anao tanomafia ataontsika vavaka zany hoe Jesosy atehirizo ao aminao mandrakariva aoka tsy hovain'ny zavatra mivoaka avy any ivelany Andriamanitra aoka tsy hoe misy tenin'olona sendra milatsaka tonga lasa kiva tsy mijoro za Jesosy tsy zany za hijoro foana Jesosy satria fantatra ianao Andriamanitra le famarina le famasina le lalana le mandrakizay ho anao a Jesosy ho anao ny fiainako Andriamanitra tsy avelako ozikozon'ny zavatra misy Andriamanitra ny finoko hijoro ao tompo anaiky anao ao iaino anao a Jesosy ary ho tongotra ao mandrakariva Jesosy alleluia azony ny tanako raisony fiainako hoanao hoanao irery ao tombo azony ny tanako raisony fiainako hoanao hoanao irery ao Jesosy asika mafy be ho an Jesosy Kristy asika mafy be ho an Jesosy alleluia tovy mafiarateka ho an Jesosy alleluia mahazao toerana azafady androso pasteur azafady alleluia ho an'Andriamanitra ireny voninahitra ny ahafahako mitsotra volombelona eto ary efa tokana tamin'ny herinandro ity dia zay fahatsapany tao anatiko tao hoe tsirova volombelona le zavatra nahafahako anao tamin'ny fotoana zay nanesako famonjena fa mbola tsy voavonjy satria mizavatra be dia be afaka fa mbola tsy misy tsy afaka dia zay zavatra anankiray zay nafan'Andriamanitra ny tamiko anankiray faharoan'izay no tsiroko volombelona eto dia iny izy tia fisotroana fa mamona
rehefa ataontsika hoe nanompo antompo a isan'andro misotro a dia rehefa ataontsika hoe nandray ny tompo a dia atao amin'ny mangingina le izy dia misy fataoko tamin'izany fotoana izany hoe mamaky baiboly rehefa teo mpamakina baiboly a ka ilay tena toko fadimy andiny fa 7 ka hatramin'ny 20 dia hoe miariary ny asanofo dia zao ihany dia mizavatra be dia be tao dia hoe famamona dia zay rehetra manao an'izany dia tsy andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia teo ataitra be ny zavatra nitselatra ao anatiko tao hoe za ty zany a dia tsy andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany satria mbola mamo dia tamin'ny fotoana najanonako amin'ny baiboly a dia teo zany tena nanapa-kevitra tompo manomboka androany a dia ala amin'ny zavatra anankiray ty satria hoana za te ho any aminao amin'ny fotoana anankiray ohatr'izay a tsy lavabe a dia avy eo natoizako ilay famakina baiboly dia tonga saina afaka 3 volana fa efa 3 volana tsy nisorosony ho antsosy ny voninahitra dia nisy mariazy zay tany amin'ny fianakaviana zany a fianakaviana mbola tsy ao amin'ny tompo dia nitodin-dralahy zany za tamin'izay fotoana izay eo daholo karazana toka maro samihafa io a fa tena afantarako afaka tamin'izany fotoana izany dia tsy misy taitra kory na ny singamboloko hoe mitsiritra alo zavatra be dia be ireo satria nafan'Andriamanitra dia mamerina ny vonina roany Jesosy dia tiako tenantsika hoe zay mahatonga antsika hoe manentanao ampitombo fiombonanao amin'Andriamanitra amin'ny baiboly mamangy anao Andriamanitra ary tena afaka anao Andriamanitra rehefa ataontsika hoe mety mizavara noentinao mba afaka tsy afaka fa safidy le izy rehefa tapa-kevitra anao no zava-panahy dia tsy dia vavaka lava loatra fa tonga dia manafaka anao Andriamanitra dia ho an'i Jesosy ny voninahitra loatsika itehaka mafy ho an'i Jesosy a safidy ilony le izy alleloia androany a asaiko ianao isafidy amen amen ave zany sa tsy amen misy olona ve aloha tamin'ny trampokin'olona ohatrany tsy dia mahita aloha eto alolo ihany any anitako safidy le izy a mamaky baiboly aloha dia miombona amin'le teny a vakiana ao anaty baiboly amen raha resaka fijona vavolombelona misy témoignage tiany Jesosy ho hita eo amin'ny fiainanao témoignage tiany Jesosy ho hita hitako zany teo amin'ny Petera rehefa niatrikady a niantona teo amin'ny azo fijaliana Jesosy nandeha ho samborina sy ny karazany dia ny témoignage tiany Jesosy ho hita teo amin'ny Petera dia ny fijoroan'ny Petera alleloia azonao ve zany Jesosy ny andro hoe tsy andahan Jesosy Petera fa hijoro Petera hoe mpanaraka an Jesosy fa nyraisin'ny Petera ho ady le izy dia nandahan Jesosy izy androany Jesosy tia merina amintsika hoe izy aloha mandalo ady tonga eto e peu importe ninonina le ady fa ao anatin'io ady lalovanao io tiany Jesosy ianao hijoro vavolombelon'i Jesosy ny ady tsy natao andavana an Jesosy fa ny ady natao hijoroana ho an Jesosy zany sa tsy zany Jesosy nivavaka mba tsy ho levina amin'ny finoan'i Petera fa Petera nandahan Jesosy dia ao anatin'izao témoignage rentsika teo a manaitra Jesosy hoe ianao manana témoignage tokony ho atao tsy hoe eto fa ataovy hitan Jesosy ao anatin'ny ady lalovanao fa mijoro an Jesosy ianao tsy mandahan Jesosy ianao mizingiziny ianao fa nasarotra aza ny lalana makany za an Jesosy mitiafa mafy ho an Jesosy témoignage le rentsika teo fampaherezana anao fa ninona zavatra mahazo anao a midira ao amin'ny teny a fa vonin Jesosy hanafaka anao amin'ny alalan'ny teny fa misy témoignage zay andrasan Jesosy amiko sy aminao dia tsotra be le izy ninona zavatra lalovana tsy miala amin' Jesosy mety ho eritreretinao fa fahafahambaraka le izy fa aza miala amin' Jesosy zany menatra ve anao hijoro kristianina antanin'olona hoe andeha ho aiza ianao mirava aloha andeha ho aiza misy fotoana ho enjehako kely ary fa maninona raha miteny hoe andeha hamonjy rendez-vous amin' Jesosy menatra ve anao fantatra kristianina menatra ve anao antanina hoe pastera ve ianao aza menatra mijoro an Jesosy fa sady fahazavany zany hisitona ny hafa no hitahirin'ny finoanao koa eo amin' Jesosy amen nao tsika hitsangana dia tiako ianao hivavaka
averenao any amin'i jesosy aloha ny voninahitra rehetrarehetra ny vavaka ataontsika eto dia tena hoe famerenana ny voninahitra any amin'i jesosy mba ho fiankofana marina eo anatrehan'i jesosy ny teny izay aloky ny vavanao ny fiainanao androany a azoko antoka fa diapenin'i jesosy raha tsy teo jesosy a raha tsy nisy ny famindram-pon'i jesosy a tsy ohatr' izao ianao androany mba sainy kely fotsiny ange fa raha niala 5 taoko hoe 1 centième de seconde ny tanan'i jesosy tena tsy sura hoe teto ianao a fa ny fahavalo efa miandry efa tena hoe vao miala eo ny tanan'Andriamanitra anay ialahy androany fa noho i jesosy noho ny famindram-pony noho ny fiazonany dia jereva angetinareo hoe mahafatifaty ery jereva ny eo akaikinao mahafatifaty izy a noho i jesosy alleloia dia ndao tsika tena hoe noho jesosy rangaha tsisy nininona ho jerentsika raha vao miala jesosy tsisy nininona tena tsisy nininona za tsy raha za aloha ny jerenareo raha vao tsisy an' jesosy a fa za hitanareo ohatran'izao jesosy ny hitanareo fa tsy hoe za akory dia androany a tia anatitra fiankofana marina eo amin'i jesosy za ny toy izao dia noho jesosy ianao ny toy izao dia noho jesosy noho izy dia ndao averina ho any aminy any voninahitra rehetra asandrato ny tananao dia mivavaha ianao a aza mihaino mivavaka izay ataoko akory fa tena miankofa tanteraka asandrato izy fa izy ny matoy izao anao noho ny fitiavany sy ny famindram-pony dia ndreto tsika ohatrany hoe tsara taresy mendrika ho jerena zany kanefa noho jesosy izay miazona ny fiainantsika jesosy a averina ho any aminao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra rehetra aoka jesosy a ny teny izay aloky ny vavanay dia ho fiankofana marina eo anatrehanao raiso ho anao fa ianao rery ny mendrika ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay na inona jesosy mitranga eto amiko eto anivonay dia ahitana irika foana zany ananjatana ny anaranao sy anomezana voninahitra ny anaranao tsy hoe mety ve ny zavatra trehana tsy hoe mety ve ny manodidina fa noho ianao jesosy a dia misaotra foana zahay na ekeny sainay na tsy ekeny sainay satria izany ny sitrapon'Andriamanitra dia nisoranay ianao a amin'ny zavatra rehetrarehetra jesosy a zahay a dia tsy misy raisina raha za manokana dia tsisy raisina tsy misy jerena jesosy aty amiko raha misy hitan'ny olona ohatrany hoe tsara jesosy dia ianao zany hitan'ny olona zany ary tsy hoe ohatrany tsara ianao fa ianao ny tena tsara tsy misy azo fahatsarana azo tarafina ty aminay jesosy a fa noho ianao jesosy dia ohatrany misy jerena zay jesosy a okenao hisandratra mandrakizay ny fahatsarana rehetra eto aminay eto anivonay dia ianao daholo jesosy zany rehetrarehetra zany ka okenao hisandratra jesosy mpisandrata ray amin'ny anaran' jesosy mpisandrata ray amin'ny anaran' jesosy a tsika rehetra hiarana hoe amen andao tsika hitehaka mafy a ho an' jesosy alleluia aoka za rehetra atao trano ika mafy hoe alleluia miarabantsika amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo a nahatratra sondray ny fotoana androany ny vavolombelona teo dia mampatsiaro atsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra manafaka tena kaikinao a manafaka Andriamanitra hoe a ary raha ny zanaka manafaka hoe a dia afaka tokoa hoe atsangano ny tananao dia asio fisaoran'Andriamanitra ny amin'izao fahafahantsika miaraka eto amin'ny fotoam-piankofana ny fitondrantsika ny fotsika ao anaty etaeta anome voninahitra an'Andriamanitra raha itsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a mame voninahitra anao zay a mankasitraka anao zay a manandratra anao any amin'ny avo zay misaotra ny amin'izao fotoana izao misaotra ny amin'ny fanatrehanao misaotra ny amin'ny fitarihanao amin'ny alalan'ny fanahinao misaotra ny amin'ny fahafahanay nitondra ny fiankofanay eo anatrehanao misaotra ny amin'izao fivoriana izao averina aminao ny voninahitra izay efanao hatramin'ny taloha ankehitriny a ary ianao mandrakizay a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a amen mitiava mafy an'i Jesosy a maza ho toerana vetivety ary ao marika toko faefatra dia efasy amin'ny telopolo dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny fo Jesosy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara ary dia nitsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro
Teto Jesosy dia nampianatra fa avy tao amin'ilay tafiotra no ny baiko nisy fahanginana sy fitsaharana. Dia nisy zany ary dia niseho zany. Ao Matthieu 7:20-20, Matthieu 14:24-25 dia hafakely indray ny endriky ny sehon'i Jesosy. Ahatonga antsika amantatra ny karazana fiarahana amin' Jesosy. Ary rehefa mby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay, dia natopatopa ny alin-drano izy fa nitohain'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina dia nankeny ampianany Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Tamin'ilay tafiotra voalohany avy tao amin'ilay tafiotra ny tabataba namoahany Jesosy fahanginana sy fitsaharana. Izany hoe avy tao amin'ilay problème no namoahany solution. Fa le Matthieu 14 tia dingana manaraka, avereny hoe dingana manaraka hoe avy tao amin'ilay tafiotra solution no nivoaka fa Jesosy. Le fomba fijery voalohany, masonao mahiratra mora mahita vahaolana ao anaty olana, fa le tena tiany Jesosy hiarahanao aminy ny masonao misokatra mora mahita Jesosy rehefa miatrika ny zavatra rehetra. Ary mino aho fa amin'ity takarivo ity amanga ny fiainam-panahintsika eto indray Andriamanitra atonga ny masontsika mongatsika iray manontolo ho mora mitodika hijery sy hibanjina azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Tena akaikinao tokony hahitan'i Jesosy ianao hoe ao anaty io zavatra manjoanao io hoe ny loha-hevitra androany anatina fotoana fohy hifankahirezantsika eto satria Andriamanitra tsy te handefanao fotsiny hoe maina satria avy niaona tamin'ny fanatrehana ianao loha-hevitra nampitondra ny lohateny hoe adoration et communion, fiankofana sy fiombonana. Be dia be ny voambolana ampiasain'i Jesosy eto amin'ity asa fanompony ary maro an'izy ireny tsisy azotsika. Nazary misy fotoana tsy mahazo an'ilay izy. Fa mila fotoana, mila etaeta, dia mila fandrosoana, dia misy fotoana ianao mametraka fanontaniana, dia misy fotoana Andriamanitra mamaly an'ilay fanontaniana. Inoko fandroany dia anisan'izay fotoana sarobidy izay atonga antsika teny hijoro eo amin'ilay communion iandrasan'Andriamanitra anao atonga anao hiaina an'ilay adoration, le tena tian'Andriamanitra ho hita avy aminao. Voalohany dia nisy prinsipa nampianaran'i Jesosy mahakasika ny adoration na ny fiankofana. Sokafo ny baiboly any am-pelatanantsika ho an'izay manana Jaona 1:1-20 ka hatramin'ny 4:20. Teny akaikinao miverina amin'izay nitenenin'i Jesosy hoe miorina amin'izay nitenenin'i Jesosy hoe mihetsika amin'izay nitenenin'i Jesosy hoe. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy raha vehivavy, mino fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray kosa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amin'ny dika teny fototra izy dia hoe ny ray mitady ny mpiankohaka aminy ho tahaka izany. Averiko, avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpiankohaka hivavaka amin'ny ray, hiankohaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray dia mitady ny mpiankohaka aminy ho tahaka izany. Ary Andriamanitra dia fanahy, ka izay miankohaka aminy dia tsy maintsy miankohaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Jesosy nanambara an'io teny io ary tsy maintsy manintsy isika ireo karazana endrika fiankofana mety ho fantatsika ho ahitsy sy ho amboarina ary ho atsangana hifanaraka amin'ilay tenenin'i Jesosy satria eo izy no miandry ny fiankofantsika. Eo izy ny miandry antsika amampiankohaka antsika. Anisan'ny famaritana ny fiankofana, raisinao ty zavatra ty fa ho ilainao be mihitsy ny anisan'ny hamaritana ny fiankofana dia fivavahana
fiankinana manantena famonjena. Ny fiankofana dia ianao mivavaka miankina amin'Andriamanitra manantena ny famonjeny. Teneno akaikinao misy ifandraisany amin'ny famonjena ilay fiankofana hoe satria ilay iankofanao hoe antenainao amonjy ianao. Zay iankofanao no antenainao fa amonjy ianao. Sary-piaro Andriamanitra satria tsy tokony hivilivily, tsy tokony hizarazara, ary tsy tokony ho diso ny fitodian'ny fiankofanao ho pirofo ny fiandrandrano famonjena hoe avy amin'izy na avy aiza, nefa tokony ho avy amin'ny natokana anankiray avy amin' Jesosy. Avereny hoe avy amin' Jesosy hoe. Marihana fa ilay famonjena resantsika eto dia famonjena efa vitan' Jesosy, famonjena vonona fa aseho. Petera 2:5 dia manamarana izany fahamarinana izany. Vakina aminaran'i Jesosy manao hoe izay arova ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona aseho any am-parany. Ny fiankofana dia ianao mivavaka miankina manantena famonjena. Avereny hoe fivavahana, fiankinana, manantena, famonjena. Efa maty Jesosy naka ny toerantsika satria tambony niota dia fahafatesana dia maty teo amin'ny toerantsika, amin'ny mampanotantsika Jesosy nitondra amin'ny fahotany izao tontolo izao. Novonjeny Jesosy isika tsiraray avy reto satria Jesosy nanaiky hidina tany amin'ny fiainantsika teo amin'ny toerantsika. Anankiroa ny tenenin Jesosy eto. Ny iray dia mitady mpiankohaka aminy iankohaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Ohatry ny ahoana ilay miankohaka amin'ny fanahy. Iza ilay mpiankohaka andrasan'ny ray iankohaka aminy amin'ny fanahy. Zay olona miankohaka amin'Andriamanitra irery. Amin'Andriamanitra irery no hitodian'ny fiankofantsika manantena famonjena. Zay ny atao hoe miankohaka amin'ny fanahy. Tsy amin'ny zavatra hafa, tsy eo amin'ny nofo, tsy eo amin'ny fitaovana na materiel, tsy eo amin'ity fizika hita maso ity. Tsy manantena famonjena eo amin'izay azo tsapaitanana. Zay mahatonga ilay hoe miankohaka amin'ny fanahy satria ny fanahy tsy tsapany tanana. Tsy amina zavatra hita maso mora metrahana finoana, fa amin'Andriamanitra tsy hita maso. Zay mahatonga antsika tsy manantena famonjena hafa ivelan'Andriamanitra amin'ny maha-fanahy azy. Tsy mandeha amin'ny fihetsem-po isika rehefa miankohaka amin'ny fanahy ka manantena famonjena amin'Andriamanitra, fa mandeha amin'ny fanahy amina fanapa-kevitra ara-potoana, sentiment fa décision. Avereny hoe Andriamanitra rery, avereny Andriamanitra rery. Zay izao endrika anankiray isehon'ilay hoe ny mpiankohaka miankohaka amin'ny fanahy. Salamo 72:18 naran'i Jesosy. Isaorana anie Jehovah Andriamanitra, Andriamanitra Israely, izy rery ihany no manao fahagagana. Fiankofana mametraka an'Andriamanitra ho izy rery, ary eto izy rery no manao fahagagana. Salamo 86:10. Salamo 120:7 aminaran'ny Tompo. Fa lehibe ianao ka manao zava-mahagaga, ianao rery ihany no Andriamanitra. Avereno fiankofana, avereno fiankofana mametraka ho an'Andriamanitra irery.
Luka toko faefatra andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hono dia voly tamin'i Jesosy, omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba mivoninahany, fa efa natolotra azy zany ka izay tiako no omeko azy. Koa raha iankohaka eto anatrehako ianao, dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namalaka anao taminy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao no iankofanao. Miara-mamaky izay rehetra manana baiboly ny am-pelantanany manokatra vetivety, andininy fahavalo. Jehovah Andriamanitra ao no iankofanao. Inona no toyany? Izy rery ihany no tompoinao. Avy reno, fiankofana midika Andriamanitra rery hoe. Avy reno, Andriamanitra rery hoe. Raha vao ampipinao zavatra zany dia efa tsy pura amin'ilay hoe fiankofana ataony mpiankohaka amin'ny fanahy ny fijoronao. Luka 18:7. Luc 18:19. Naran'i Jesosy, nahoana no ataonao tsara? O Jesosy, tsy misy tsara fa tsy iray ihany dia Andriamanitra. Fiankofana io zao. Omeny Jesosy le modelina fijoron'ny mpiankohaka. Mahay mametraka fa amin'ny zavatra rehetra, dia misy zavatra izay tsy azonao omena an'izaniza fa an'Andriamanitra irery. Avy reny hoe Andriamanitra rery hoe. Matthieu 7:9. Nentiny Jesosy teo amin'ny tendrombohitry ny fiovantare, Petera, Jona sy Jakoba. Rehefa mipotro Mosesy sy Elia dia nikoropaky Petera. Dia rehefa nikoropaky Petera dia lasa niteny mihitsy hoe ataontsika anangana lay anankitelo. Ny anankiray ho anao Jesosy, eo izay mivavaka rehefa mila zavatra aminao. Dia le faharoa ho an'i Mosesy, dia eo izay mivavaka rehefa mila zavatra amin'ny Mosesy. Ary le fahatelo ho an'i Elia, dia eo izay mivavaka rehefa mila zavatra amin'ny Elia. Naninona fiankofan'i Petera ta? Mafimafy azafady indrindra tompoka amin'ity zoma hariva mahafinaritra ity, azafady indrindra. Naninona? Zarazara. Nanomboka nitodika tany amin'olona fa tsy tany amin'i Jesosy rery. Ainareo mahafinaritra amin'i Jesosy? Rehefa hita ny fiankofan'i Petera fa nitady zara, tonga dia nanjavona daholo le saika nampizara le fiankofana. Teo izy le Matthieu 17:8 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no ny andrandra izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Ny fiankofana anairan'Andriamanitra antsika amin'ity takarivo ity ry mpiankohaka isany eo. Dia mpiankohaka mahay mametraka fa Andriamanitra rery ny tokony anananao fanantenana famonjena. Fa izay rehetra mety ho heverinao fa ho ametrahanao famonjena dia ho ataon'Andriamanitra manjavony ireny hahatonga anao hibanjina olona anankiray Jesosy avy any Nazareta mba hahatonga ny fiankofanao ho tena fiankofana amin'ny fanahy pura, tsy mizarazara, tsy mivelively. Tsy afaka tamiko Mosesy, tsy afaka tamiko Elia, amin'izay fonao mitodika hoe akay Jesosy rery sisa. An'izao misy olona Mosesy ny anarany. Ary nampanantenanao izy fa hikarakara le taratasy ary amin'ny latsinainy no avoaka n'ilay izy. Eo am-pelantanany fahefana ary izy mihitsy manosony. Dia mampiomana anao fa avereno ainganao amin'i Jesosy ny fonao fa manjavona amin'ity week-end ity izay Mosesy izay. Dia ho taitra anao amin'ny latsinainy fa tsy ahitan'izaniza ianao akoatran'i Jesosy. Any koa misy olona mety hoe Elia ny anarana, ary izy ihany koa dia niteny taminao fa tena anampy anao ary zavatra be dehibe mba azony atao satria misy fifandraisana fitiavana madio le resahako. Fa te laza aminao avereno aingana ho ao amin'i Jesosy ny mahampiankohaka marina sy amin'ny fanahy anao mba hahatonga an'Andriamanitra tena iseho ho mpamonjinao. Eto zao misy olona mila famonjena. Teny aminao avereno tsara fotsiny fiankofanao, avereno tsara ny fiankofanao, aza miasa saina amin'ilay famonjena irinao, avereno amin'loniny tsara fotsiny mba ho tonga mpiankohaka amin'ny fanahy ianao, aza misaina famonjena akoatra n'Andriamanitra amin'ny mahafanahy tsy tamaso azy. Ny fiankofan'i Petera teto dia saika ny zarazara
satria ny fahitany mosesely dia namelona fanantenana tao aminy anantena zavatra avy amin'ireo lehilahin'Andriamanitra mahery vaika ny testamenta taloha teo. Sofa teo Jesosy ary tonga dia nitsiny Jesosy ilay fiankofana. Jesosy rery ihany no andrandrainao satria Jesosy rery ihany no ilainao. Mahay mamaky teny ve ianao? Mahita soratra amin'ny tiserta ve ianao? Jesosy Kristy avy Nazareta ihany no ilainao. Tsy resaka ne iny e, tena zay mihitsy ane ilay izy. Aza mana tena famonjena amin'ny fitaovana. Tsaroa fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, tena velany tao am-pasana le mosoara namonosana ny tarehany. Le mosoara tao am-pasana fa Jesosy tsy tao am-pasana. Raha vao mosoara ny antenainao, tsy ahita Jesosy ianao. Misy miaino ve? Raha vao mosoara no antenainao dia tsy ahita Jesosy satria le mosoara navelona Jesosy tao am-pasana. Izy efa velona tsy nijanona tao am-pasana fa le mosoara navelona fa izy lasa. Ka ianao naraka an'izy, naraka mosoara sa naraka Jesosy? Aza petraka mosoara ny finoana sy ny fanantenanao na ny fiankofanao. Avereny ho ao amin'ny Jesosy. Avereny ho ao amin'ny Jesosy. Aza mana tena famonjena amina toerana. Zay mahatonga Jesosy nananatra n'ilay vehivavy Samaritany ty hoe tsy amin'ity tendrombohitra ty ary tsy any Jerosalema. Tsy resaka toerana intsony le izy. Tany remy sao dia mieritreritra ianao hoe rehefa tonga eto amin'ny tranompokon'olona hafa mihitsy eo fiainon'Andriamanitra. Manao efa mivily ny fiankofanao raha vao zay. Tsy noho ny amin'ny toerana mahatonga anao tonga eto, fa noho ny amin'Andriamanitra mameno an'ity toerana ity, te hikarakaranao amin'ny mampamonjy azy ary amin'ny matompo ny famonjena azy. Raha hiteny ianao, zay mahatonga tsy tonga amin'ny tranompokon'olona fa ampianany any an-trano, miavinavina ianao. Satria ao an-trano ianao miandry ilay famonjena fa tsy mba manery teny ianao, se déplacer, misy zavatra be dia be afoinao, ho tonga eto ianao manome voninahitra n'ilay mpamonjy izay hitodihan'ny fiankofanao amin'ny mampiankohaka anao. Miara-miasa daholo anie ilay hoe atao aty ilay fotoana amin'ny fotoana hariva ohatr'izao, misisika amin'ny bus rehefa mirava, tena kaikanao miara-miasa reny hoe. Tsika nisy fotoana mirava avy any pasteur daholo fa misivy alina mandeha tongotra tsy hoe andeha ninona. Fa misy tafody fotsiny. Ohatrany tsy maheno arerana ary tsy maheno hoe misy manendaka. Le etaeta io resaka io. Avereny ny etaeta ao anatinao. Aoreny ny etaeta ao anatinao. Aoka irehitra isan'andro ny etaeta n'Andriamanitra ao anatinao. Aza vela hiena ny etaeta ao anatinao satria manomboka efa mandroso ara-panahy ianao, manomboka efa mahay zavatra dia manomboka tsy mamonjy fotoana. Makaiza amin'ny fiankofanao, makany amin'ny fahalalanao, averenao amin'ny Jesosy. Tsy trano ilay izy fa Jesosy. Aza miasa saina any amin'ilay famonjena, zay amin'izay ilay fotoana androany hariva, raha misy famonjena irinao, andrasanao, ilainao, mahaterenao, aza miasa saina amin'ilay famonjena, miasa saina mba ho ao amin'Andriamanitra ilay adoration. Miasa saina ary avereno, rectifieo, itsio, corrigeo, ary atao avy azo antoka fa tena ao amin'Andriamanitra irery ny fiankofanao. Inona ileo miankohaka amin'ny fahamarinana? Mitovy ireo pastera. Samy manandra-tanina daholo ireo na miankohaka amin'ny fananana, miankohaka amin'ny fahamarinana. Zay natao hoe valiteny boribory. Miankohaka amin'ny fanahy, ilay voalaza teo, miankohaka amin'Andriamanitra fanahy irery ianao. Tsy miankohaka amina zavatra fa aranofo na materiel na hita maso. Ankoatra n'Andriamanitra. Ny miankohaka amin'ny fahamarinana, isan'ny fahamarinana anankiray dia zasenao manaiky fa marina izay teny famonjena ny tenenin'Andriamanitra taminao. Tena kaikanao ny mpiankohaka amin'ny fahamarinana hoe dia manaiky fa izay teny famonjena ny tenenin'Andriamanitra taminy izay marina. Dia ahoana pasteur? Ahoana? Inona zany le iza le mpiankohaka amin'ny fahamarinana, dia iza le mpiankohaka zany tsy tafiankohaka amin'ny fahamarinana. Raha vao infoanao mieritreritra fa teny hafa marina fa tsy izay nilazain'Andriamanitra, dia efa le matory sehariny ny fiankofanao, efa tsisy. Satria izay lazain'Andriamanitra no tokony izirizirinao, iankofanao aminy hoe ny tamin'ny masoko aloha mianjera daholo ny zavatra rehetra, fa ny zavatra teneninao ho atsaganao amin'ny fiainako. Fiankofana amin'ny fahamarinana. Ny zavatra hita amin'ny masoko
tena ohatrany tsisy mandeha amin'izay loanya fa ny zavatra teneninao tia ny taona tsara indrindra hony iarako aminao fiankofana marina satria le teny be dia be renao tsy avelanao ibanao anatinao fa enao mpiankohaka tonga miankohaka amin'ilay Andriamanitra ny teny taminao ary izay ny teneny ihany no izirizirinao fa izay ny tenenin Jesosy ihany no marina eo amin'ny fiainako androany sy marina farany eo amin'ny fiainako rapitso. Jona 17:17 zao voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manamasina azy amin'ny fahamarinana. Manina hoany ny teninao ny fahamarinana. Ny teny ambaran'ny mpikaroka tsy fahamarinana. Ny teny ambaran'ny mpandinika tsy fahamarinana. Ny teny hoentin'ny mpamakafaka tsy fahamarinana. Ny vaovao entin'ny journalista tsy fahamarinana. Ny zavatra tenenin'ny mpandinika tsy fahamarinana. Ny zavatra hitanao eny an-tsenaseny amin'izy zao tontolo zao tsy fahamarinana. Tokana ny fahamarinana izay nolazain'i Jesosy irery ihany. Izay ilay miankohaka ny fahamarinana. Hoentinao eo anatrehan'ilay fahamarinan'i Jesosy ny faharesenao ray manontolo. Resin'ilay teny ianao fa tsy resin'ilay teny manakivany amin'ny toeran-kafa. Nareo ve tsy mareo marika fa source anankiray ihany ny teny mampahery Jesosy. Ny ambiny rehetra manakivy daholo. Manaiky ianao manantena famonjena amin'Andriamanitra izay ny teny fahamarinana taminao mihoatra noho izay teny renao avy amina olona izay tsy voatery ho marina na dia mety mitranga azy satria ny avy amin'Andriamanitra rery no fahamarinana fantatrao sy ekenao ary izirizirinao. Ny fanantenana famonjena avy amin'izay tenen'ny olona dia mampanantenanao. Adray, zafady, nisy intonation diso. Ny fanantenana famonjena amin'izay tenenina olona mampanantenanao dia efa fiankofana amin'ny vily lalana. Dansy ty teny kiasy ty. Averiko. Ny fanantenanao famonjena amin'izay tenenina olona mampanantenanao dia efa fiankofana amin'ny vily lalana. Averenao amin'Andriamanitra rery ny fiankofanao. Averenao amin'Andriamanitra rery ny fiandrandranao. Averenao amin'Andriamanitra rery ny fanantenanao famonjena. Mametraka an'Andriamanitra ho omniscient ianao anatin'ilay hoe miankohaka amin'ny fahamarinana e. Fantatrao fa Andriamanitra ambony ny siansa rehetra. Ny siansa mety miteny fa tsisy antenena intsony ny toe-karenan'ny malagasy. Fa Andriamanitra mampanantenanao fa rehefa miala amin'ny ratsy fanao ny olon'Andriamanitra dia tsika tsirairay avy atanatin'ity trano ity dia hiditra tsetra Andriamanitra nasitrana ny tany. Izy tsy tena nasitrana ny tany atreto amin'ilay aretin'eto fa raha vao ny depasy an'ity tsy azo atao tsony. Tsy tena izay Andriamanitra. Ataoko tery Lazarosy efa tany am-pasana kivy mpianatra. Mbola nipoiriny tany dia velominy avy any dia navoakany avy any. Anatin'ilay film Chosen moa tonga dia saritaboly brônina be Lazarosy mivoaka avy any. Tsy mahafantatra an'izay tokony atao. Fa nisy inona sady mitanjaka. Ka rehefa anao zavatra Andriamanitra na azy eritreretinao fefa any zany ary ozy Andriamanitra eo eto izany zao. Eny am-pelantanan'ilay Andriamanitra toriana aminao sy ampatsivina anao isan'andro Jesosy Kristy avy any Nazareta amin'ny fahefana sy ny fifehezana ny zavatra rehetra. Mety nandre-teny ianao, mety efa mivoaka ny teny tsy ho azonao io fa Andriamanitra afaka mampahazo an'ilay izy ianao raha izay ny ilaina. Vitan'i Jesosy izany satria tsy izay tenenin'ny olona fa izay tenenin'Andriamanitra. Avereno ao amin'ny teny fahamarinan'i Jesosy ny fiankofanao. Tenenino akaikinao, averenao amin'i Jesosy ny fahamarinana ny fiankofana hoe i Abrahama nandray teny fahamarinana i Abrahama ary Andriamanitra zao no teny hoe Abraham. Asio manako kely raha misy afaka atao manako. Ohatra ny amin'ny sinemana ianao zao e. Miara-miasa masoa tsisy jiro. Abraham. Omeko zaza ianao. Avy amin'ny Sara vadinao. Nandeha ny fotoana. Nandeha ny volana. Ohatranao le mandray teny eto dia mandeha ny fotoana, mandeha ny zoma, mandeha ny sabotsy, mierina ny pentekote, mierina ny taona, mierina ny teny fikasana, taona azo andeo ty taona anaovana indray ny t-shirt aloha. Mierina ohatran'ny andray hoy anaovana indray mbola tsy hita ihany le izy. Fantatrao fa tian'Andriamanitra ho hita ny fiankofanao makaiza. Averenao amin'ny fahamarinana fa te ilaza aminao ny farany eo, tsy farany taona ny resahako fa ny farany. Izay lazain'Andriamanitra ny tsy maintsy farany eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Aza midote, aza misalasala ny amin'izany.
tandremo ianao matahotra hoe le nitenen'ny olona ohatry le nitenen'ny olona ohatry marina tampoka teo tsy izay tenen'ny olona fa izay tenen'Andriamanitra. Genesis 16:2 inona nitranga teo amin'ny fiainan'i Abrahama naran'i Jesosy. Ary io Sara tamin'ny Abrahama, Abrahama, indro efa tsy nanome zanaka Jehovah. Ny olona omeny any fa za tena niangarany mihitsy. Tsy azoko. Zay ne mampalaindaina hamonjy Zoma e. Sabotsy ekeka fa bebe olona io mantsy le Zoma mihitsy tsy te ananina. Masina ianao i Abrahama. Io mipanampy. Mivadia mpanompo vaviko. Angamba zaza aminy aho. Point. Dia nekeny Abrahama ny tenin'ny Sara. Mbola tsy latsaka teny ambavan'ny Sara akory le teny efa eny ambony fandriany Abrahama. Nakaiza ny fiankofany? Nakaiza ny fiankofany Abrahama? Iza ny lasa nekeny indray teto? Le tenin'ny Sara. Andriamanitra miteny, i Abrahama, omeko taranaka ianao amin'ny alalan'ny Sara vadinao. Tompo, tsy atao hoe masonao fa efa soarana izy. I Abrahama, na soara ary io, afaka ataoko miteraka. I Abrahama, ka izy ny mombe. I Abrahama, na momba ary io, afaka ataoko miteraka. I Abrahama, maty ny kibony. I Abrahama, na maty ary ny kibony, dia afaka omeko le izy. Tsy miankina amin'ilay tantarainao zany, fa teny latsaka efa latsaka avy eto am-bava korsea. Hozy ny tompo tamin'ny Abrahama. Teny hafa ny lasa nyraisin'ny Abrahama. Lasa tsy mpiankohaka teo amin'ny fahamarinana i Abrahama, fa lasa mpiankohaka teo amin'ny lainga. Hozy izy Sara, za tsy nomeny zaza akory. Genesis 21 raha nomeny e. Marina le nitenen'Andriamanitra fa ny fotoana no mety mandiso anao. Tandremo ambadika le fotoana sao dia mivilo ny fiankofana fa izay lazain'Andriamanitra hitranga io, ho marina io, hiseho io. Hozy izy Sara, Andriamanitra tsy namonjy ianao akory. Andriamanitra tsy mba nanome anao izay irianao. Tsy marina le nitenen'Andriamanitra taminao i Abrahama, mba mila tonga saina ihany ho amin'ity fiainana ity. Tsy mitranga akory izay nampanantenaina ianao. Tsy azo famonjena avy amin'ny Jehovah ianao raha zao hita amin'ny maso zao. Jery ty kiboko ty, aty maso. Izy tamin'ny Abrahama. Ty misy solution ivelan'Andriamanitra omeko anao izy izy Sara. Efa tsy lalina tsony Andriamanitra efa aloha mijery lalakafo tsika. Tsy Andriamanitra rery koa ny solution e. Fa dia mampiasa vavy ianao. Taitra Abrahama. Tao anaty fahavarobariana sy tsy fifantohana. Tao anaty distraction dia napiditra destruction. Ny vilo any amin'ilay tenin'ny Sara ny fiankofany Abrahama. Niala tamin'izay nitenen'Andriamanitra. Teo izy ilay tenin'Andriamanitra vakina teo hoe nekeny Abrahama ilay izy. Adoration mivily. Niala tamin'Andriamanitra. Mety ho gaga zao tsika fa rehefa navily ilay fiankofana, nahazo zaza. Ka ny fiankofana mivily tsy midika hoe tsisy eo ilay résultat. Tena ho teraka ilay zaza ary Ismaela ny anarany. Ary tena mitomany tsara. Tena hoe lakely. Tena le nieritreretina mihitsiny. Ny fiankofana mivily dia misy vokatra ihany. Aza tarafina mivokatra le izy hoe ny nareko ohatra ny mety foana io e. Lizy le ohatra mety foana hita maso e. Fa ty misy zavatra anankiray nitranga. Misy tia eny ve inona ny zavatra nitranga tao anatin'ilay fiankofana mivilana sy le mivily ary ny zarazara. Mba tsangany tanao fa mba mahita ihany masoko mahita izy manangana tany izay tsy manangana eo. Rehefa nivily ny fiankofany Abrahama, nangina Andriamanitra. Tonga dia ny communion conversationnelle teo amin'ny Abrahama sy Andriamanitra ny voakitika. Tratra ny objectifany devoly. Fantatrao ve? Rehefa tsy misy conversation, rava ny relation.
tonga dia nitsatra ny fifampiresan'ny Abrahama sy Andriamanitra. Genesis 16:16 aminaran'i Jesosy. Ary rehefa 920 taona i Abrahama, firy ny 86 raha Agara niteraka ny Ismaela zanany. Eo akaiky eo ihany Genesis 17:1. Ary rehefa 70 taona Abrahama, firy ny 99 ma 86 ilaina matematika. Firy 13 ans taty aoriana vao niteny indray Andriamanitra. Raha tianao fantatra, niroborobo be ny asan'ny Abrahama nandritra ny 3 taona. Nandeha tsara ny biziny, nitatra ny toeram-pivarotana. Ny zaza raha teko efa nitomany sady efa lehibe. Fa Andriamanitra nangina. Mety mandeha sy misosa tsara ny asanao, fa possible mety efa mangina Andriamanitra tsy miresaka aminao. Fantatrao ve ny ratsy indrindra? Zany Andriamanitra tsy miteny zany intsony. 1 Samuel 3:1 zao nitranga teo amin'ny fiainan'ny Eli mpaminany. Tsy Elia fa Eli mpaminany tamin'ny andro Samuel aminaran'i Jesosy. Ary Samuel zaza nanao fanompoam-pivavahana tamin'i Jehovah teo anatrehan'ny Eli. Ary tamin'izany andro zany dia nahalana ny tenin'i Jehovah. Tsy nisy fahitana ny seho loatra ohatran'ilay nitranga tamin'ny Abrahama. Eny tsara. Eny tokoa lasa nisy zaza nitomany tao tokantranon'ny Abrahama. Zay koa ilay nofinofy fa ny feon'Andriamanitra nangina. Eny tokoa nangina ny vavam-pitazana satria nisy zaza tao an-tranon'ny Abrahama, nitsahatra ny fandatsana, nitsahatra ny fanesoana, fa ny vavan'Andriamanitra nangina. Abrahama tsy tonga saina fa very fitahiana izy teo. Satria fitahiana tsy zaza. Ataoko tery le mpangalatra be eo andrefatrano zareo valo mianaka. Tsy haiko raha zareo ve zany teniko zany ve? Eo andrefa tanànan'i Abrahama, le mpanao alabotra eo amin'ny tanànan'i Abrahama. Valo mianaka be nefa tena gangster be mihitsy. Dikan'izay raha gangster mahazo an'iny tsy izy zany fitahiana. Fa ina le fitahiana very teto? Andriamanitra niteny. Abrahama tsy tonga saina fa very fitahiana izy. Le feon'Andriamanitra mihitsy neny nampiavaka ny Abrahama nitsahatra zany. Aza mihaino teny be deabe ianao, tenin'Andriamanitra rery enona, tenin'Andriamanitra ny feno, tenin'Andriamanitra ny ampy, ary tenin'Andriamanitra ny ilainao. Jesosy Kristy avy Nazareta no ilainao. Avereno anatinao mihitsy fa aoka ho tenin'Andriamanitra rery no betsaka ao anatinao. Inona ny ifandraisan'ny communion sy ny adoration? Ny fiombonanao amin'Andriamanitra, ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny fandrosoanao miaraka amin'Andriamanitra dia anamafiorina ny fiankofanao amin'Andriamanitra rery. Ny firesahanao foana amin'Andriamanitra famonjenao anao dia mainka mamafa an'izay endrika famonjena hafa nandrandrainao tany aloha fa hampifantokanao amin'Andriamanitra irery satria izy rery ny resahanao. Raha misy mpanjaitra zao miresaka amin'ny Lionel Messi foana isan'andro maraina ataondro ry lasa mpanao baolina iny avao. Gaga ianao olona tia inona moa tia broderie reny mba mahafinaritra azy. Ny t-shirt anaovany dia hoe I love brodeur, tsy hoe brover fa broderise. Fa ataovy miresaka amin'ny Lionel Messi maraina ataondro ry ray volana ane. Ho gaga ianao vitany ray volana lasa manao baolina sorta kely le mpanjaitra. Satria izay resahanao foana lasa mamindra vision sy conviction. Izy ka ny resahanao foana maraina tandro rivo. Iza fa tsy maintsy ho lasa zay ianao. Izy ane pastera entinambavaka izy ane akamy izy no mbola mpanendaka fa akamy. Anendaka nefa ranao io raha vao tsy miresaha amin'ny Jesosy. Tsy haiko raha voarainao message amin'ny ty takarivo ty. Avereno ny fiankofanao ho ao amin'ny Jesosy. Satria lasa Jesosy foana ny resahanao dia lasa feno Jesosy ny any anatinao dia lasa me mahazo toerana. Le izy zany tsy mahazo toerana ho azy hoe ty takarivo ty dia fitondranam-bavaka mba ho tsapanao ny lanja amin'ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Milaritsika dia mizokonjokony solansola aloha zay vao misy volo dia mantety amin'ny zandriny dia ametra-tanana aminao dia vita fa metra-tanana iova tampoka ny fahatsapahanao tonga dia God is great. Tsy fametra-tanana fa fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra. Ifandray aminy ianao ahitan'ilay izy. Tsy ifandray aminy ianao izahay ifandray aminy. Teneno akaikinao
iza ny resahanao foana hoe za tsy tena tia miresaka manolona tsoa fa jerijery telefôna zany ny resahanao foana. Jauna 15:7 ny fanantenanao famonjena dia tokony ho avy amin'ny communion. Vao tsisy communion dia tsy izy ray izay noty zay. Vao tsisy communion dia tsy izy. Tena mitsindrona be, tena fiankohana be, tena lasa be mihitsy. Nefa tsy en communion dia lasa be, tsy haiko hoe lasa izy. Communion aloha vao manandranandra tanana. Fa tsy tena ohatry zao mihitsy mahafinaritra ny tompo, ohatry somary misy ranomaso milatsaka kely zay, tena tsy zaka ny tompo mihitsy. Tia hiteny aminao fa na ho latsaka daholo ny rano rehetra karazana rano eo aminao. Tsy manaitra ny tompo zany fa fonao ny tiany ho hita hoe ianao ve tena miaraka aminy, ianao ve tena manaja azy, ianao ve tena mamelanja ny fisiny, ianao ve tena manantena fa avy aminy famonjenanao. Ary amin'ity takarivo ity tsisy mirava-maina zany eto, ho azonao le zavatra apetrак'Andriamanitra amin'ity fivoriana ity mba ho tonga eo amin'ny fiainanao, satria ho tonga saina ianao amerina fa ao amin'i Jesosy rery ny famonjena feno ho anao amin'ny androm-piainanao rehetra. Anao zavatra ny Andriamanitra matoa manaitra izy hoe za lefalefa mivilivily e. Jauna 15:7 raha miray amiko ianareo mitoetra anatinareo ny teno angatao zay famonjena tadiavinareo na inona fa points. Points avy amin'ny teny grika hoe poinsos na hoe exact, to dia mitranga. Vazivazy le teo sao teresa. Efa avy nianatra izay tany teny grika efa hoe poinsos. Matika hoe meme kely foatra mitady ny andro efa hariva, ny jiro efa tsy mirehatra, ianao mbola miketrona. Avy ao amin'ny communion no misokatra ny sainao anantena famonjena na inona hoy Jesosy. Ny fiombonanao amin'ny mpamonjy dia Jesosy ahatonga anao hanana ny toko feno fa possible azo sao eo amin'ny fiainanao ny famonjena efa vita sy efa vonona ao amin'ny Kristy iombonanao. Ny fifampiresahanao amin'ny Jesosy isan'andro hoe Jesosy tia famonjena ity kay moa vitanao hoe tia koa moa hoe ary tia koa dia izay ny ampitombo ny lanjan'ilay famonjena ao anatin'ny fonao hoe tsy misy mavita ankoatran'i Jesosy satria ianao mihitsy ny miresaka an'ilay izy foana. Tena kaiky anao resao foana ilay izy hoe resao amin'ny tenanao, resao amin'ny Jesosy, resao amin'ny olona. Io famonjena io mety ho hitanao amin'ny tenin'Andriamanitra, renao tamin'ny vavolombelona, tsaronao fanataon'Andriamanitra tany amin'ny passé anao, lasa historique na référence mampaherenao avy ao anaty reny zavatra be dia be reny. Manamafiorina ny fiankofanao marina fa amin'Andriamanitra rery ny fanantenanao ary amin'izay tenenin'Andriamanitra rery ny fanantenanao. Ao amin'ny communion conversationnelle na ny fiombonana ara-pifampiresahana no maika amin'ny sokatra ny fahatsapahanao fa izay ny tenenin'Andriamanitra rehetra hatramin'izay dia efa nitranga ary tsy maintsy hitranga. Tompo, ny teny famonjena ohatran'izao ianao tamin'ny Abrahama, nataonao zany. Ny teny tamin'ny Davida ianao, nataonao zany. Ny teny tamin'i Jesosy ianao, nataonao zany. Le niteneninao tamiko, ho ataonao koa zany. Mahita olona tonga eto mpiankohaka amin'ny fanahy ary mpiankohaka amin'ny fahamarinana. Dika ilay fiankofana, fivavahana, fiankinana, manantena, famonjena. Aza miasa saina amin'ilay famonjena, miasa saina mba tena ho ao amin'Andriamanitra rery ny fiankofanao. Manasanao hitsangana dia anao vavaka isika vetivety. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta entaitona atrehanao ny fonay, ny fanitsina ny any anaty ray amanontolo, atonga anay ho isan'ireo kritera tsara ny teneninao mba isan'ny mpiankohaka amin'ny fanahy. Ametraka anao ho Andriamanitra rery hipoirany famonjena ao anay, ary miankohaka amin'ny fahamarinana amin'izay teneninao irery no marina aminay fa tsy izay tenenin'ny olona reny ny sofinay sy mandalo eo ambany masinay. Tsarovo izay rehetra tonga eto amin'ny fanatrehanao amin'ity takarivo ity. Misy ilay famonjena iriny sy andrasany avy aminao. Mangataka izay Jesosy satria ho averina sy ahitsy mba ho ao aminao irery ihany ny fanantenana sy ny fiandranandrana ny fiankofana. Tsarovy amin'ny famondraponao izay rehetra tonga nanao sakrifisina fotoana amin'ity takarivo ity mba tsy hisy na dia raizaka hiala maina. Izay marary Jesosy dia mangataka izay mba ho sotranonao izy. Izay rehetra miatrika zavatra mavesatra
tsy hoe maivana fotsiny ny any anatiny fa tena maivana mihitsy eo amin'ny fiainana ary tena hiezitra sy ala le manahirana horesiny obstacle iseho isokatra ny lalana varavarana misokatra ny ataony eo anylohan'izy ireo raha eo amin'ny anaran'i Jesosy a tsarovy izay rehetra tonga eto na mety ho vesatra ao amin'ny tokantrano ara-pahasalamana resaka asa aman-draharaha fitaizana ny ankizy na inona voatanisaka tsy mbola voatanisany ankizy fantatra hoe fa ianao no mandre ny bitsika sy ny sentim-po ny zanaka ao tsiraray avy fantatra hoe fa ao aminao ny famonjena enao rery ny mpamonjy mahavita anay dia misaotra amin'ity takarity fantatra hoe fa efa miasa ianao manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta avy amin'izany teny nasain'ny tompony toriana izany raisy ny anjara famonjena tandrify eo amin'izay manjoanao aoka ianao hiala eto rehefa avy eo tsy ho tahaka an'izay nidiranao manana fiadanana manana fitsaharana tehirizy ho ao amin'Andriamanitra irery ihany ny fifantohanao sy ny fanantenanao ary ny fiandrandranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no anononako voatahy ianao amen tiaka mafitsika ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety ary Alleluia. Miaravatsika amin'ny anaran'i Jesosy anatanteraka ny fanatitsika. Matoa verimberina foana le fanentanana eto dia tian'Andriamanitra ianao. Mba tena iombina amin'ny foana isan'andro. Dia mino fa vonona ianao androany. Dia tanterao am-pifaliana, ampitiavana izay everinao fa tokony omena ny tompo androany satria ozy izy ny tompo hoe aza miseho foana eo amin'ny fanatrehako izy tsy mitondra fanatitra voalohany dia mifonao ataovy azo antoka fa lasa n'Andriamanitra ny fonao tsy hoe lasa maniditsidina tsisy fo anao fa ianao mihitsy koa ny miaraka ara-panahy miaraka amin'Andriamanitra amen amen ao anatin'ny maizina ve mbola afaka mare amen n'Andriamanitra amen fotoanantsika raha-pitso eto fotoanantsika raha-pitso amin'ny fitora etotsika verineto mino fa mazava ny andro raha-pitso alleloia dia raha-pitsosika eto amin'ny fito fotoam-bavaka fararana fandraisana fanasan'ny tompo dia aorianan'izay moa zany misy ny fotoanan'ny tanora sy ny ankizy dia tanterahany eto zany ndrapitso ariva sy ny lahady moa zany mazava ho azy tsy fiangonantsika fa kosa misy fotoam-bavaka maromaro zay mety hoe tsy manana fiangonana ianao na hoe tena te hitahiry an'le hafanana mba tena te ho aingana ny fahatsapahanao ahitanao an'izany hoe Andriamanitra manotrona an'izany dia misy fotoam-bavaka vitsivitsy eto Antananarivo sy ny manodidina afaka manantona mpalopin'Andriamanitra ianao dia misy ihany koa tonga dia ararotina teny izao milaza misy fotoana eto amin'ity toerana ity amin'ny 29 mai ho avy izao Ascension alakamisy io izany hoe andro tsy fiasana fotoana manokana ahafahantsika manararoatra foana araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe iza no miresaka aminao foana dia reny fotoana izay tenentsika ireny ararotina mba tsy ho resahany zavatra hafa ianao amin'ilay alakamisy iny ilay alakamisy tsy miasa maraina mandraparivo ny andro dia misy miresaka aminao foana dia tsy aleo manararoatra hoe misy organisation manokana amin'ny fotoana io maraina manomboka fitora eto dia ny atoandro amin'ny roa ora sasany miaraka amin'ny tanora eto amin'ity fikambanana ity dia mino fa anisan'ny mba angetahetan'izany ianao mila mangetaheta ianao amin'izay mahita fity ianao na tozy izany hoe tena tsisy bus aminao ianao mahita ampian'Andriamanitra foana dia fotoanantsika amin'ny herinandro latsinainy ny talata larobia etsy amin'ny super U Analakely misy foana ihany koa ny sekoly isamaraina mbola ao anatin'le hoe mifakazara mitsito dia hiadana ianao ny fiadanana tsy azoazo amin'izao fa ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra dia izay dia tsy fanomeny izao tontolo izao fa Andriamanitra ny manome azy dia rehefa zatra ianao miaraka aminy dia izay no mahatonga antsika mianatra tsy hoe olona marary daholo na mana problema daholo ny olona tonga amin'ny sekoly fa olona te hiaraka amin'Andriamanitra latsinainy manokana sekoly mpamahana olana talata sekoly mpanasitranana larobia sekoly ny fanambiana toetra dia ao amin'ny super U Analakely deuxième étage amin'ny herin'ny androany eto amin'ny fotoanantsika azadino ny FM 90.8 ahafahanao mihaino ny toriteny mbola ao anatiny ihany koa raha mbola misy fotoana ka mandehandeha eny an-dalana eny dia 90.8 enona dia amin'izay velombelona amin'ny fanahintsika ataontsika hitsangana ary dia ainjiro aty anoloana ny tananao dia andaontsika sotra ny tompo androany ray
amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay. Mankasitraka Tompo satria amin'ny fotoana rehetra dia miteny aminay ianao. Amin'ny fotoana rehetra dia manambara ny fahamarinana ianao. Androany manokana dia manatanteraka an'izany fahamarinana izany zay amin'ny fijoroana vavolombelona, ny amin'ny fahafahanay manatanteraka ihany koa fanatitra, fahafolo-karena, sakrifisy sy izay rehetra avy any amin'ny fonay Andriamanitra. Tahony tsirairay avy, aza vela izy diso anjara Andriamanitra, ny amin'ilay fitiavanao, ny amin'ilay famondraponao, ny amin'ilay fitahiana mahagaga izay avy any aminao. Mankasitraka ray amin'ny anara miarin'i Jesosy. Amen. Ataontsika dia akamafy voninahitra Andriamanitra. Ao vaofantananao dia asio fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny fotoanantsika androany, ny teny ananganany tompontsika sy anitsiny antsika ireo karazana lesona maro samihafa, satria tena ao am-pon'Andriamanitra mba tsy ho diso ny fiankofantsika. Tokony ho mpiankohaka amin'ny fahamarinana sy amin'ny fanahy daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Avy aminao ny teny fanatrehanao mitondra fanahiny indray ny anatin'ny fiainam-panahinay. Manangana vaovao ianao amin'ity takarivo ity satria maro ny zavatra mifamaofao, ary mety tsy vitsy ny mandalo tahaka ny Abrahama, mitady alaim-panahy hiay ny teny hafa. Fa nampatsahivinao androany fa tsy misy raison fa tokony hiverinao aminao ary miorina ao aminao. Saotra Jesosy ny amin'ny fotoana amin'ity takarivo ity. Saotra ny amin'ny fiasanao, ny amin'ny tsy hitany masonay satria ao amin'ny fanahy ianao ny miasa. Tsy hita maso zany. Nefa azo antoka kosa ny anatin'ny fonay miray sy miombona aminao fa efa miasa ianao, ary miasa mandraka ankehitriny ianao, tsy mitsahatra ny asanao. Dia misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny tsirairay avy tonga eto, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisy nitsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ny vavolombelona, fa ho mpiankohaka amin'ny fanahy ianao ary ho mpiankohaka amin'ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy tsofina rano tsy vilivilina hizarazara ny fiankofanao, fa ho vitanao ny mametraka fa Andriamanitra reriny famonjena anao. Tsodrano sy manonona ho vitanao ny tahirin'ny teny fahamarinana famonjena ho anao, manoloana ny teny be dia be mitady ampivilo ny fiankofanao. Mandehana ary ilay zanaka tian'Andriamanitra, tahiny Jesosy ianao. Amen. Zaroanao fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen dia amen. Teny Jesosy daholo.